Faly miarabantsika rehetra, tsy fanambarana na kamoaka ty ataoko ty fa mba teo iresaka kely fotsiny za mahakasika ny colonel Patrick le fisamborana azy. Efa samy nafantatra angamba antsika eo izy zany colonel Patrick izany, dokotera izy sady miaramila ihany koa, de nisany voasambotra tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Rajoelina, de afaka nandositra moa izy de tavaverina Madagasikara rehefa tonga ny farambany fitondran'ny Rajoelina tamin'izany fotoana zany, rehefa nandeha nitolona nataony GNZ de nampian'ireo tafika ihany koa moa rehefa tany amin'ny farambarany. De zay zany tantara tsotsotra kely mo apahany kely fotsiny mahakasika ny colonel Patrick, nahafantarany be sy ny maro azy tam'le izy nanao sisitany tenany tany ivelany de nanao fanambarana maro de maro izy, de rehefa niverina Madagasikara izy niditra tao amin'ny gouvernement tarihiny premier ministre Erinsalama, tsy ministre izy tamin'izany fotoana zany raha diso ohatra nitazona andraikitra izy. De rehefa avy eo izy nametra-pialana ny ala de nanomboka nanao fanambarana contre ny fitondrana amin'izao fotoana izao. De izy moa nilaza be fa tsy matahotra nizaniza ary tsy voasambotra azy mihitsy ny fitondrana ankehitriny. De voasambotra izy omaly ary izy avy nanao maly izy nanao an'le publication iny hoe tena tsy ahita ianareo, tsy voasambotra tsy azo ianareo, de tratra moa izy androany voasambotra izy androany ary tonga de nalefany tsy afaira ny vaovao voaray. Hoana moa colonel Patrick, oui anisany niaran'ny tolona ihany koa izy, azo lazaina hoe niaran'ny tolona izy tamin'ny lalan'ireny fanambarana be dia be nataony tamin'izany fotoana zany, niresaka ny Ravatomanga surtout tamin'ny alalan'ny fanambarana maro izay nataony. Ny zavatra nahagaga fotsiny zany tamin'izany fotoana zany ohatra raha matoa ministry ny fisarana ankehitriny anisany nanoana tena hoe miaraka tamin'ny colonel Patrick tamin'izany fotoana zany, nanao publication ny fanambarana izay nataony, ohatra ny izy mihitsy no mahazo an'ilay vidéo de tonga de izy mipub anazy voalohany, avy eo moa zay vao manaparitaka amin'ny pejina eto. De rehefa tafiditra ao anatin'ny gouvernement izy de tsy nahaino peo firy intsony ny ministra mahakasika ny colonel Patrick. De mandeha moa niresaka hoe izy io anisan'ny pion-ny Rajoelina ito satria nisy fotoana ihany Rajoelina nanao fitsidiana tany Swatini, de ohatrany hoe nisy coïncidence ve Rajoelina nivoaka nakany Swatini de izy nanao an'le fanambarana voalohany raha tsy diso eny nanao fanambarana voalohany colonel Patrick. De eo ny olona efa nanomboka andeny hoe ohatrany pikaraman'adiny Rajoelina ity zany, de eo ihany koa rehefa manao fanambarana izy tamin'izany fotoana zany somary tsy de manitrika ny Rajoelina, manitrikitrika ny Rajoelina izy fa Ravatomanga foana no itrikitrihany. De zay zany laza ohatrany hoe nampisalasala ny olona sasany hoe tena marina ve ny zavatra ambaran'ity olona ty sa tsy. De mitovy foana moa ny fanambarana mbola be dia be ny olona mandefa ny vidéo ny eto. De zao fotsiny zany zavatra ohatrany hoe nanahirana za manokana sady tsy fantatro hoe tena marina ve ny zavatra ambarany sa tsy, satria tsy manana proof za, tsisy proof mivantana zany afahako mitirer conclusion hoe tena marina le zavatra nambarany colonel Patrick ange, hoe ireto daholo le proof, satria tsy nahita proof za de tsy afaka mino, de itendra tsy marina de tsy de afaka mana proof koa za satria tsisy proof, de lasa ohatra hoe mijanona neutre za manoloana an'izay zavatra zay. Fa ny zavatra nahagaga fotsiny zany raha ataotsika hoe tena mitaky fanovana colonel Patrick de naninona izy no niala tao anatin'ny fanavaozana voalohany indrindra. Raha ohatra ka hoe tsy nety taminy ilay tao amin'ny fanavaozana, ngamba tsara kokoa raha ohatra ka hoe nalaza pahabe maso izy, ohatra niakatra plateau izy tany amin'ny télévision ohatra, eny mety possible moa zany hoe mety misy lalàna mifehy ny fiakarana ambony plateau hoe misy zavatra tsy afaka resahana, de mety tsy afaka izy, tsy fantatro, fa tokony mba nampahafantarina ny malagasy hoe zao nge ny zavatra nisy marina tena tsy nety tao amin'ny fanavaozana, satria raha tena hoe nilan'ilay fanavaozana izy maninona zany izy tsy nandeha niandry an'ity concertation nationale ty de nametraka an'ilay fanovana tena tia napetraka ho an'ny malagasy, ho an'ny Madagasikara.
naninona tsy nisy zay zavatra zay fa tonga de lasa izy de nanao fanambarana foana. Zay aloha ny zavatra anankiray somary tsy hitako e. Ny resako azy mahakasika ny colonel Patrick. Zay anankiray zay. De inona moa ny fanavaozana ihany koa tena tsisy moyen be nafana mifampiresaka tamin'ny colonel Patrick. Evana ohatrany efa nanao nifampiresahana reo fa tsy nety izy, tsy fantatray mazava zany zavatra zany fa raha ohatra ka tena nanao ratsy aloha colonel Patrick nanao an'ireny ataontsika hoe nisany kotrika ny fifofona moa ny ain'ny filoha Mikael de hoy za hoe rariny kosa raha ny olona manana eritreritra fikasana ratsy ohatran'izany aleo adaboko aloha rariny hoy zao fa raha ohatra ka tsy izy no nikotrika an'izany de tsy rariny le izy ka eto le manarasala hoe aiza marina le marina ohatrany ahoana marina le izy tena hoe confident tsara nge confident hoe manana confiance tsara izy moa confiant tsara izy moa i colonel Patrick nga raha omaly zay nanao video hoe tsy hita ianareo de hita moa izy finalement de ahoana rehefa nitsefa izy de ho hita eo indray hoe ahoana mety ho tafapiritsika ve sa hoe ahoana eo tsika mahita azy satria efa voasambotra izy tamin'ny andro Rajoelina no tafapiritsika nisy nandefa ka eo tsika mahita azy reconnaissant colonel Patrick foana za tamin'ny zavatra nataony aloha tamin'ny fitondrany Rajoelina izy nangitsikitsika ny Ravatomanga tamin'izany fotoana zany satria nisany nampahombony tolona ihany koa izy nandray anjara izy na de kely azy satria ireny video nataony reny de misy impact foana reny, misy impact reny tamin'ny fitondrany Rajoelina nampihosongozona ny fitondrany Rajoelina zay ka isaorana be deabe azy aloha ny zavatra vitany tamin'ny firenena na tamin'ny alalan'ny fitsaboana na tamin'ny alalan'ny mahamiaramila azy de io ihany koa ny lesiko satria ohatra nisy video ny circule be tany hoe nisy olona naninona zany tany amin'ny hôpitaly maninona tsy de dirako lalina izy satria tsy tena arakako tsara tsy nentany video za fa misy resaka mandeha any zay tamin'izany fotoana zany tsy fantatro hoe marina ve sa tsy ka tsy haiko aloha raha ohatra ka zay no hita hoe aplam inona ny olana raha ohatra ka tena izy tokoa no nanao an'izay fikasana izay fa raha tsy nanana fikasana izy raha ohatra ka marina daholo ny zavatra resahany de mampalahelo ihany fa le sokatra ny fanadidina de matoky ny fitondram-panjakana tsika fa ametraka tsara an'izay rariny tsy isin'izay mba ametraka an'izay tsara de mba samy isaka ny zavatra nataony zany tsirairay raha nanao ratsy izy mendrika ny sazy misazy azy raha tsy nanao ratsy moa izy de tsara kokoa menan'izay fahafahana izay fa tsy haiko aloha hoe naninona izy ny ala tao amin'ny fanavaozana raha ohatra ka tsy nanilikilika azy ny olona tao raha izy mahita hoe tsy mandeha milaony le fanavaozana maninona izy tsy niandry an'ity concertation nationale ty de nametraka hoe reto ny zavatra tiako hovaina tiako apetraka amin'ny ministère an'izao zao no tiako apetraka zao de zay le izy fa lava be le resaka somary lava le izy fa aleo faranako de samy tenyandriamanitra tsika de mirary soa hoanao zay nijery ny video ty hatramin'ny farany surtout ahoana ny hevitrao mahakasika ny fisamborana ny colonel Patrick.